Voalohany indrindra aloha zany casiplast no mamokatra an'ilay atao hoe sachet vita amin'ny alalan'ny mangahazo. Ny tanjona zany hatrany hatrany dia fitsinjovana ny tontolo iainana satria ity sachet anay ity dia vita amin'ny akora natoraly avokoa, vita amin'ny alalan'ny rano, vita amin'ny alalan'ny atao hoe biomasse dia ny akora anaovana azy dia ny mangahazo. Marihana zany izy ity fa tsy mandoto ny tontolo iainana ary ihany koa tsy azo lazana hoe tsy dangereux ho an'ny biby sy ny olombelona ohatra ka sedraka hoe tafihinana ity sachet ity. Ny sachet biodégradable vita amin'ny alalan'ny mangahazo dia levina après 3 à 6 mois. Zany hoe raha ohatra izy ka exposenao amin'ny milieu naturel na masoandro na atsofoka ao anaty rano ohatra dia manomboka miova ny consistance-ny zany hoe tsy simba izy fa raha ohatra izy ka atsofoka ao anaty rano à 80 degrés dia hitanao mihitsy fa levina io nanomboka namokatra. Zany hoe tsy frein ho anay zany satria ny tanjona ihany koa dia ny fitsinjovana ny économie malagasy. Zany hoe manamisy betsaka ny concurrent fa défi ho anay ilay izy dia ahoana ry ilazana zany anatra angambany ho antsika tsirairay avy amin'ny fitsinjovana ny tontolo iainana sy ny taranaka an'ireny.